fa eo amin'ny taranja handball kosa atsika dia nanainga io riva io ny équipe-ny TSBC izay hiatrika ny fiadinany amboaran-dranomasimbe indiana lalao izay tanterahana atsy amin'ny Nosy Maurice mpilalao 12 no isolitena ny Madagasikara amin'ny alalan'ny équipe-ny TSBC. Tantarany TSBC moa zany dia efa rehetra Madagasikara zany dia angamba efa hoe fatatsindretsa fa efa taona maro mifanesinefy raha samby Madagasikara moa zao efa hiditra 10 taona atsika samby Madagasikara efa hiditra 10 taona fa amin'ny amin'ilay Océan Indien zao hiditra amin'ny 5 taona zany tao anatin'ilay 5 taona zany dia nandeha anjara foana ny TSBC ary solitena Madagasikara foana ary saika naresy foana dia ny amin'ny moa zany hoe andeha ho an'izay dia any mahita azy. Afaka mametraka fanamby ve ny TSBC ao anatin'izay? Ny fanamby no apetaka dia hoe aloha izy herina amin'ny tenin'olona hoe miezaka ny anjery foana zany rehefa tonga any fa ny adversaire-ny koa zany hoe fantatry fiovany fantatry ny forme ataony tsy koa zany dia miezaka hatsany araka azo atao mba hoe hitondràna ny tombony aty raha azo atao. Nanao ahoana ny fanomanana ny dita amin'ity taona ty? Ny fanomanana ny dia zany manahirana foana ny fanomanana ny dia fa io moa zany misy fanampiana avy any fédération izahay amin'izay koa ny famintoana teo dia misy olona foana nampo zany dia izay natongavana amin'izao départ zay. Raha ny ara teknika aloha ngamba dia efa nanomana mafy dia mafy izay satria vao fantatra hoe hanomboka ny CCOI mois de novembre dia vitan'ny compétition avy any Maroc izay dia efa nanomana. Dia ny eo amin'ilay équipe hoe atahorana tsy azahoana ny kopy JSB ilay nanao final contre taminay La Réunion tamin'ny 2016 ary zareo zany izao no hitanay hoe mafimafy amin'ny adversaire anay. Eo amin'izay mafimafy izay inona no tena hoe mety herin'ny JSB raha oharina aminareo? Raha fizika aloha mety atao hoe mitovy ihany fizika, raha fizika no resahana fa ny tir ny teknika zany ny mety hisy problème kely tsy hoe problème be hoe ahoana koa nefany fa zareo zany manatombo kokoa eo amin'ny vatana. Fahitanareo ny handball malagasy ary amin'izao ianareo dia hiatrika fifaninanana iraisam-pirenena ny fivoaran'ny handball malagasy amin'izao? Fivoaran'ny handball malagasy azo atao hoe mbola raha eto amin'ny masinvoan'ny indiana dia azo lazaina hoe avoavo any teknika antsika malagasy mitovy amin'ny teknika zareo réunionnaise ihany réunionnaise foana ny resahanareo ny mauricianina mpampiatrano ve zany midika hoe tsy atahorana mihitsy? Tsy hoe tsy atahorana ka matoa tonga manatitra manao an'ilay compétition zany dia samy mafy ao amin'ny taniny fa ho anareo mpilalao eny ambony kianja afaka mampanantena ve zany nareo fa ody ety fanindininy indray io amboary eo? Tokony ananay aloha dia napodiny coupe tsy analany coupe eto tananay zany izay no toe-tsaina entinay miady hatramin'ny farany izay mba hitazomanay ny titre.